Talata 20 Jona 2024 manatitra ny arabo mba hampirarintso ho antsika mianakavy manaraka ny miara-manonja MPS Radio Mada amin'ity fotoana ity. Na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan-dranomasina dia ananterana n'izay arabo mba hampirarintso izay. Isaoran'ilay nahary no ny nanomezany antsika andro vaovao sy ny ahafahantsika miserasera amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Ka ny ahafahanao manaraka an'izany fandarina miara-manonja MPS Radio Mada izany dia averimberina hatrany. Eo ny Radio Mada, eo ny MPS Radio, eo ny fahitalavitra MPS, eo ny Facebook, eo ihany koa ny YouTube. Amin'ity indray mitoraka ity dia lafin-javatra maro ny horesantsika toy ny mahazatra ary hoentin'ireo ampisehatra atao anatin'ny fandarana izany. Mbola ho avy eo moa zany izy ireo fa ny taridalana sy ny fanokafana fandarana no hoentina aminao amin'izao fanombohan'ny izao. Fanontaniana maro no mipetraka ankehitriny amin'ny hoe mandeha makaiza ity fiainana malagasy ity. Ray izay. Ny faharoa dia ny hoe inona ny ahafahana milaza fa ho tafavoaka ny firenena malagasy. Manjavozavo zay ary tsy misy valiny mazava ny atao hoe ny valan'izay zany raha toka itsina ny resaka. Ny anankiray ihany koa dia resaka fepotona, resaka temps amin'ny teny frantsay, resaka timing raha amin'ny teny anglisy, resaka fotoana raha amin'ny teny gasy hoe mandra-pahoviana no iainana an'izao fahoriana izao. Zay zany le fanontaniana goavana be mipetraka ankehitriny. Dia samy mamisavisa ny rehetra, samy mijery ny zava-misy ny rehetra, tsy manana valiny mazava tsara ilay malagasy. Ilay fahoriana moa zany be dia be ny atao hoe isehon'izy io. Resaka sosialy, indrindrindrindra fiainana isanandro, ny resaka vidim-piainana, ny resaka sakafo, ny resaka fahasalamana, ny tontolon'ny fitsaboana, ny toe-karena amin'ny ankapobeny reraka ary tena reraka ilay atao hoe firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Na inona atao hoe familivoliana, fanaron-tsaronana, verezin-dy hoe atao variana amina zavatra, tsy variana amina zavatra roa, fa ilay fahantrana mbola eo foana ary memafy hatrany. Iny zao tamin'ny alina dia ary mitohy amin'izao marain'izao dia mandrivotra be raha ny teto Antananarivo sady mangatsiaka. Betsaka ny tsy natory dia misy ny teny hoe fangaro verina indray batsy ray, tsisy batsy iray miverina izany eo fa ao anatin'ny fotoanan'ny ririnina aloha zany tsika dia ohatrany hoe nahataitra ny olona iny rivotra be iny ary mbola mandrivondrivotra ao ivelany eo. Dia tsy matory ilay malagasy kanefa ilay hoe amin'ny alina zany dia hoe mba fotoana fakana aina. Dia tonga indray le rivotra be ary tena mifofofo mihitsy ohatran'ireny cyclone ireny dia tsy matory fa dia ao mivadibady eo ny akoho mamborona tsy milamina ihany koa fa dia mikorotana any amin'ny any ampisoko misy azy ihany. Dia le malagasy zany efa reraka dia mbola ampininy tsy fahampiana torimaso indray vokatry ny toetrandro. Zany rehetrarehetra zany no mifangaro zany amin'ny fiainana ity antsoina hoe malagasy ity. Dia eo koa nefa ireo raharaha izay manahirana, izay arahan'ny maso akaiky, olana tsy, misy miditra-ponja hony, misy miakatra fitsarana hony. Ohatran'izany zao ny raharandry Clémence Sirlili sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna izay miakatra fitsarana amin'eo dia ao mivezivezy ao amin'ny fitsarana ao. Dia zany rehetrarehetra zany no zavatra misy dia hoy ny fanontaniana hoe fa ahoana ihany, fa inona ihany ary zany. Isika efa ao anatin'ny fahasairanana dia mbola mipotra ny ery roninidony. Dia misy raha-pitsarana ihany koa mahazo azy any Anosy be any voatazona dia zavatra ohatran'izany no iainantsika. Dia manoloana an'izay anefa raha jerena zany ny hoe finiavana iotra n'ilay olana, finiavana ijery an'ilay vahaolana dia tsy hita mihitsy aloha izay azo ambara aloha hatreto.
fa lay vahoaka de mitaintaina foana inona aloha zany zao no tena hoe mampitaintaina be sy maro am'izao aloha na inona resahana de inona moa mampitaintaina fa ty resaka viditsoloka ty vidim-piainana moa zany io fa miakatra inona moa zany zao mampitaintaina fa ity resaka hoe sarandalany ty zay efa mandeha fitenenana etsero hoe io tena tsy azo hidivirana amin'ny fiakarana tsy azo hidivirana amin'ny fiakarana ka raha tsy azo hidivirana amin'ny fiakarana amin'izay vidina solika izay ny amin'izay sarandalan'izay dia ahoana ny mba fitadiavana vahaolana ny amin'ny fahefa-mividin'ny olona io zany dia apetraka foana io mahita solution ho an'ny hoe mba jerena n'ilay viditsolika zany iza moa zany mahazo aina rehefa miakatra ny viditsolika tsy ireo zay mpandraraha momba ny solika satria miteny izy ireo hoe maty zay mbola manana trosa sisa aloavo ny volanay de ireo zany tsy maintsy ivana ny olany fa ahoana le atao amin'ilay mpanjifa ahoana ny momban'io raha miakatra ny vidin'ny solika raha miakatra ny frais de ahoana lay fa efa mividin'ny olona inona ny mesura zay raisina tsy maheno isika fa de zay foana no eny hoe iakatra hony de eo am'taintaina eo roviny amin'ny zao dia eo zany le malagasy miodikodiny eo fotsiny fa ilay fa mividy zany ato ambadika ato tsy voakitika tsy misy resaka ka nahoana ianao no mahay mamahaolana amin'ny ato amin'ny sehatra anankiray ato fa ahoana ianao tsy mahay mamahaolana ato amin'ny fahefa-mividin'ny olona le fahefa-mividy de io de tsotra fotsiny io maivana ny lanjam-bola malagasy zay ny ariary no ampiasaintsika eto Madagasikara fa mezivezeny eto maivana dia tsy mahasehaka an'ilay filana tsotra fotsiny zany tsy mila hoe fahaizana toe-karena avo leta be fa de iainana isanandro le fahefa-mividy ato reraka le ato nefa de arangaranga hoe mitombo ampitomboana ny viditsolika zay mbola metehatra amin'ny resaka solika io moa zany ny akamarony ny hoe angovo eto Madagasikara ho resahantsika mantsy io resaka angovo ataotsika azavaitsika tena hoe mba mazava amintsika zany momba n'ity tontolon'ny angovo ty fa ny azo tenenina fotsiny de hoe rehefa hovahana ny olana ary tsika eto Madagasikara manana ny ato be dehibe ahafahana mamokatra angovo rehefa erosoana izy